Ampitomboinao amintsika rehetra mandrakariva ny fahasoavan'ny tompo. Ampifaliana mandrakariva koa no ionana amintsika eo ampandiniana ny tenin'Andriamanitra. Ary tombontsoa lehibe eo antsika ry havana ny afaka manaraka ny fandiniana boky anankiray mihitsy eo amin'ny soratra masina, tsy zavatra tsondroandroanina le izy fa tena ny boky mihitsy no diniantsika mba hahafantarantsika ny votoatiny zany soratra masina no soratan'ny mpanoratra izany. Filazantsarany marika moa zao ny diniantsika. Ny 2:12 ka hatramin'ny 4:12 no hovakintsika anio, ary dia hangataka ny fanahy masin'Andriamanitra isika sady isaotra ny tompo noho izao fotoana izao mba ny fanahy masin'Andriamanitra no ampianatra antsika ny teniny ary ampitoetra izany teny izany koa mba hamovo tsara ao antsika izany, mba ho tanteraka amintsika ny etaetan'ny tompo anjakan'ny fiadanana eo amin'ny fiainana izay mankatoa ny teniny. Marika 2:1 hatramin'ny 4:12. Miara-mivavaka leo isika. Andriamanitro, ataonay onany tsy hisaotranao noho ny famondramponao, ny fitiavanao, ny fikarakarana anay isan'andro, indrindra raha io, ny tsy amelanao ny fanahinay ho reraka, fa raha tsy mofo ihany ny velomany olona fa ny tena rehetra zay aloky ny vavan'Andriamanitra, dia isan'izay manana anjara amin'izany sakafom-panahy izany isan'andro izahay. Koa dia misaotra ry tompo malalanay eo. Ary enganie reny teninao reny zay sakafo an'ny fanahinay, dia hitondra ay mba ho vaoko anay mandrakariva, azahoanay manompo anao ry tompo eo, azahoanay manao ny sitraponao, dia ho anao ny dera, ho anao ny laza, ho anao ny voninahitra zay anao hatramin'ny taloha indrindra, anao ankehitriny, ary ho anao mandrakizay. Misaotra ry ray zanaka fanahy masinao. Amen. Marika 2:12 ka hatramin'ny 4:40. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo izany. Ary raha nanakaiky any Jerosalema tao Betfaga sy Betania ny tendrombohitra Oliva izy, dia naniraka roa lahy tamin'ny mpianany Jesosy ka nanao taminy hoe, makanesa amin'ny 2 vohitra tandrifonareo 2. Ary vao miditra eo ianareo, miaraka amin'izay dia ahita zana-boriky mifatotra, izay tsy mbola nitaingenan'olona, vahao izy ka ento ety. Ary raha misy olona manao aminareo hoe, ahoana no anaovanareo zao, dia lazao hoe, misy raha nalan'ny tompo azy, dia avelany ho entina ety indray miaraka amin'izay izy. Dia nandeha izy, ka nahita zana-boriky mifatotra teo latrano aniran'ny varavarana teo an-dalana, dia novahany izy. Ary ny olona sasany teo nanao taminy hoe, ahoana no amahanareo ny zana-boriky? Ary izy nilaza taminy arak'izay nolazainy Jesosy taminy, dia navelan'ny olona handeha izy. Ary nentiny teo amin'i Jesosy ny zana-boriky, dia nataony teo ambony ny lambany, ary Jesosy nitaingina azy. Ary maro no namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany kosa nampiahaka ratsakazo izay efa nalainy tany an-tsaha, ary izay nandeha teo alohany sy izay nanaraka teo aoriny, dia samy niantso hoe, hosana, isaorana anie izay avy amin'ny anaran'i Jehova, ho tahina anie ny fanjakana izay avy dia ny an'i Davida raintsika, hosana any amin'ny avo indrindra. Ary Jesosy niditra tany Jerosalema ka nakeo kianjan'ny tempoly, ary rehefa nijerijery ny zavatra rehetra izy, sady efa hariva ny andro tamin'izay, dia niala teo mba amin'ny 12 lahy ka nakany Betania. Ary miampitsoniny, rehefa niala tany Betania izy, dia nivoaka dia noana Jesosy, ary nahatsinjo aviavy anankiray nanraviny eny lavidavitra izy, dia nakeo fa toa ahita vony eo aminy, kanjo no ny tonga teo aminy, izy dia tsy nahita na inona afa-tsy ravina ihany, fa tsy mbola tonga ny tao-pamoazany ny aviavy. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe, aza misy mihinana vo avy aminao intsony mandrakizay. Ary ny mpianany nahare izany. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana
ny teninao no fahamarinana. Ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinana. Koa hijery fahamarinana efatra indray isika amin'izay vao avy novakitsika teo. Fahamarinana voalohany, nankatoa avy hatrany ny tenin'i Jesosy ny mpianatra. Nankatoa avy hatrany ny tenin'i Jesosy ny mpianatra. Niala avy any Jeriko ny tompo, satria hitantsika moa fa Bartimeo jamba dia avy any tany an-dalany ivoaka ny tanànany Jeriko ny tompo tamin'izay, ary de hiakatra izy ho any Jerosalema, satria efa nambarany raha teo hoe indro miakatra ho any Jerosalema sika ho izy, efa hitantsika teo aloha zany, ary de ho vonoina nefa hitsangana amin'ny maty. De nandeha izy ary, de nahatazana any Betfaga sy Betania. I Betania ry havana dia tanàna kely anankiray. Marta sy Maria moa no fantatsika hoe efa-ponina tao, ry Marta sy Maria ry Lazarosy, tokony 3 kilometatra monja avy ao Jerosalema no misy azy. Ao ambany atsinana ny tendrombohitra Oliva no misy azy, zany hoe eo am-pototry ny tendrombohitra Oliva no misy azy avy any atsinanana. Miala avy any Jeriko ianao de mandalo any Betania, de mandalo any Betfaga, efa mananika tsikelikely ny tendrombohitra Oliva, de tonga eo amin'ny tendrombohitra Oliva ianao de midina miakandrefana ianao ary efa midina miakandrefana ianao dia tonga ao Getsemane, ary rehefa tonga ao Getsemane ianao de mandalo Loasakidrona de miditra ao Jerosalema. Lalana tsy lavitra loatra zany fa lalana adiny ray eo raha mandeha miadana zany, satria tokony 3 kilometatra eo Betania sy Jerosalema. Rehefa nahita ny Betania sy Betfaga ary Jesosy tompo de nilaza hoe am'rovohitry roa, tsy fantatra moa zay tena nilazainy tamin'io, na Betania no nilazainy Jesosy tamin'io, na Betfaga. Tsy tena mazava loatra fa hoe am'rovohitry roa. Mba nikaroka ihany ny tena hoe Betfaga ve io, ny sasa manao hoe Betfaga nilazainy amin'io, sasa manao hoe Betania. Fa izao ny zavatra nambarany. Ahita zana briky mifatotra ianareo ento aty io vao io ka eto makaty amiko. De ozy indray ny mpandinika hoe io zana briky mifatotra io efa fantatry Jesosy mialoha ve sa efa nifanarahany tamin'ny tompony? Fa izao fotsiny zavatra hita eto hoe hahita zana briky mifatotra ianareo izy. De vahao avy hatrany izy. Mbola tsy nitengenan'olona izy io, vahao avy hatrany io. De nandeha ireo mpianatra ireo. De nahita tokoa izy, de nivahany tokoa. De nanontaniany olo izy ahoana? Inona fa anaona nivahanareo? Misy raha nalan'ny tompo azy, de tsy nisy olana na de kely azy. Hafatra mazava no nomen'ny tompo azy, de nitanterahiny mazava tsotra fotsiny amin'izao, de tsy nisy olana na de kely azy. Teo am-panomanana, izao mana isanandro zao ary avany de lasa eritreritra hoe amin'ny fanarahana ny tompo tokoa, amin'ny fankatoavana ny tenin'ny tompo, misy fotoana tena mandeha ho azy daholo ny zavatra rehetrarehetra. Milamina daholo mihitsy, alamin'ny tompo daholo, nefa misy ny fotoana tafio-drivotra mila ilentika mihitsy ianao. Ahoana, samy tenin'ny tompo daholo ihany nefa no ankatoaviny. De variny ianao, efa hitantsika ny tafio-drivotra nahazo ny mpianatra. Na tonga ny mpianatra anao hoe vonjeo fa maty zay, tsy mampaninona anao ve zao afatesana izao? Ity nefa de tena tsisy olana, tena nilamina tsara daholo. Ary noho izany ry havana, samy hita ao amin'ny soratra masina daholo zany, na ny fankatoavana ny tompo milamina ny fiainana, na ny fankatoavana ny tompo misy tafio-drivotra mamely. Noho izany, raha eo ampakatoavana ny tenin'ny tompo ianao ka milamina misaora azy,
misaora azy ozy hoe mandehany ianareo mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra indro za momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao mandeha ianao milamina mibebaka ny olona manolo tena ho an'ny tompo izy haleloia ho de raina ny ny tompo misy anefa ny fotoana sasany tolona mafy mihitsy ianao ahoana tompo makatony teninao any any mahatonga an'izao ka nahoana ny misy ty nahoana tsarova fa misy tafio-drivotra zay ary zany tsy mahakivy atsika ry havana rehefa mazava aminao ny tenin'ny tompo mazava manko ny avatry ny tompo eto de nakatony mpianatra mandehana hitanareo zavatry io briky io vao io eto makaty io raha misy manontany ianareo misy ranahana lan'ny tompo azy ry havana azagagary amin'ny fotoana sasany milamina de milamina ny fiainanao makatony tenin'ny tompo tateraka mora foana daholo ny zavatra rehetra raha misy kio anefa ny tafio-drivotra tahaka ny nahazo ny mpianatra tany ny fariny Genesareta de tsarovy fa tsy miova ny tenin'ny tompo hoe indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao fahamarena faharoa teny faminaniana tanteraka no nitaingenan'i Jesosy ny zanabriky nahoana moa ny zanabriky nahoana ny tsy sovaly fa nahoana ny zanabriky satria ny Zakaria 5:5 faminaniana nomena ny Zakaria tokony 500 taona talohan'i Jesosy tompo no io tanteraka io tahaka ny faminaniana rehetra zay fahitatsika momba an' Jesosy zany ao amin'ny Zakaria 5 manko ka ny 5 de hitantsika zao voasoratra zao mifalia indrindra ry ziona zanakavavy manaova fefifaliana ry Jerosalema zanakavavy indro ny mpanjakanao avy ho anao mariny izy sady manam-pamonjena malemy fanahy sady mitaingina briky de azana briky tanora tokony tany amin'ny 500 taona talohan'i Jesosy tompo no efa hita ny mpaminany Zakaria zany zavatra hitrangy zany de io izy tanteraka io ary ny Matio 2:20 ny 4:5 raha nanoratra io tantara io Matio dia nambarany mazava izany dia tonga mba hatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe lazao amin'ny ziona zanakavavy indro ny mpanjakanao avo anao malemy fanahy sady mitaingina briky dia zanaky ny briky tanora Matio 2:4-5 inona no fifaliantsika ny amin'izany tanteraka ny tenin'Andriamanitra ary mba ho jerentsika kely ange lay mpanjaka zay ho avy lay mpanjaka mitaingina zanabriky manao ahoana ange mpanjaka izy aloha mpanjaka izy ary esorantsika an'Andriamanitra ry havana averimberika ho fantatry ny malagasy rehetra fa i Madagasikara dia anjakany Kristy Jesosy tompo satria tamin'ny taona 7,790 no nanaovana fanekena fa mpanjaka ny Madagasikara Jesosy tompo azon'ny olona taony mitsipaka izany azon'ny olona taony tsy manaiky izany fa nitsangam-bato manamarin'izay ambarako aminareo de io tempolo eo anilan'ny rova io zay natsangandra-navalona faharoa hivavahana amin'ilay mpanjakany araka ny teniny hoe nataoko hivavahana amin'ilay mpanjakany mpanjaka azon'ny olona taony mandahany Jesosy tompo tsy ho mpanjakany azony atao zany fa isika kosa isika kristianina de hampanjaka ny Jesosy eto amin'ny firenentsika Jesosy mpanjaka malaza no tompo mpanjakanay ary de antsotsika mandrakariva hoe faingana ry mpanjaka andray ny lovanao faingana ry mba haka ny tany ho anao io mpanjaka io mahafaly atsika de voalaza hoe malemy fanahy hoe eny tompoko malemy fanahy azo ny atao aneny mandripaka ny mpanao ratsy rehetra azo ny atao ao anatin'ny raim-pimasy monja mandatsaka hafa avy any an-danitra andevona ny mpanao ratsy saingy zao lay malemy fanahy dia nilaza hoe tsy sitrako ny hafatesany ratsy fanahy natolo ny aza nay ny amonjy ny mpanota zany maha malemy fanahy azy saingy zao tsy mandefitra amin'ny fahotana izy malemy fanahy izy fa tsy mandefitra amin'ny fahotana
fa na de ny tenany aza rehefa nitondra fahotana dia nanaiky ho faty teo ambony hazo fijaliana izy. Mitangina zanabriky, nivahana ilay zanabriky, tsy namaly mihitsy ny tompony. Ay, ny tompo ve ny mila azy nda nahary ento hoe havako mpanjaka ve Jesosy, inona ny mba nomeko ho tangenany mba ho voninahitry ny anarany amin'izay mba ananako. Inona moa no ananako ka tsy evy aminy? Inona no ananako ka tsy evy aminy? Ka raha mba misy zavatra ilainy ve amin'izay nomeny ahy de tsy ahafoy ve aho? Engany ry havana, engany ka izao fahatanterahany faminaninany amin'i Jesosy mitangina zanabriky zao, mpanjaka malemy fanahy, dia ahatonga antsika koa an'olo-tena mba ho ampiasain'ny tompo amin'ny talenta zay anananao, amin'ny fananana zay anananao. Raha ilain'i Jesosy zany omeo azy mba hahatanteraka ny teny fikasana, mba hahatanteraka ny faminaniana. Ary raha izahony mba ilainy, raha ianao ny mba ilainy, mba ho tanteraka eto amintsika ny fanasitranana ny tanitsika. Handave aho, handave enao. Ny fahamarena fahatelo, nioby an' Jesosy ny olona nandray azy tao Jerosalema. Nioby an' Jesosy ny olona nandray azy tao Jerosalema. Hitantsika manomboka amin'ny andininy 7 zany. Neken'izy ireo fa avy amin'ny anaran'i Jehova Jesosy Tompo. Isaorana izy avy amin'ny anaran'i Jehova. Tsy tongatonga ho azy io Jesosy Tompo io, fa lay Andriamanitra Abrahama natsoiny hoe Yahvé no naniraka ny mpanjaka io. Mpanjaka avy amin'ny Davida, taranaky Davida. Davida ve lay mpanjaka nampiadana ny fireneny, lay mpanjaka nandreseny Goliata, lay mpanjaka nandritry ny 400 taona nampiadana ny fireneny, fantany zany ary antenainy. Fa io mpanjaka io no amerina indray ny fanjakan'i Davida hitondra fifaliana sy fiadanana ho an'ny firenena. Ko de nidera azy izy, saingy ny mampalahelo ry havana. Fotoana fohy monja taorin'izay de niantsoantsoindray izy hoe omboy amin'ny hazo fijaliana izy. Mampangovotra ny mieritreritra zany, mampangovotra ny mieritreritra zany. Iza marina moa Jesosy amintsika ry havana, iza marina Jesosy amintsika. Avy amin'ny Jehova ve izy ka ho derainy isa mpanjakaina? Mampieritreritra indraindray ry havana fa ny olona miderin'Andriamanitra any am-piangonana ihany inondreny lasa manao tsinitsinina an' Jesosy amin'ny fomba fiainany andavanandro. Ary tahaka ny mponiny Jerosalema ihany ane zany. Tam'izao dian'ny tompo niakatra any Jerosalema zao, hosana ho ny zanaky Davida. Fotoana fohy taorina omboy amin'ny hazo fijaliana izy. Tsy ho izany ene ianao ry kristianina malala, tsy ho izany ene isika zay mpanaraka ny mana isanandro, fa hideran'ny tompotsika ka tsy hanombo azy indray amin'ny hazo fijaliana, tsy hanohitra azy indray, fa isika no hanome voninahitra azy amin'ny fotoana fiainantsika rehetra, na andro na alina. Ary hanolo tena tanteraka ho an'i Jesosy isika mba ho isan'ny vahoaka ny fanjakan'ilay mpanjaka ny mpanjaka ity firenena ity, manomboka amintsika kristianina aloha zany. Ho iaho hoe manomboka amintsika kristianina aloha zany. Fa na isika kristianina aza mbola tsy hanjakan'i Jesosy Tompo, ahoana moa no azoany manjaka amin'ny jentilisa? Isika ane no hitarika ny jentilisa ho vahoaka an'Andriamanitra, ho vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ary isika ny tsy maintsy modely araka ny tenin'ny Tompo hoe ianareo ny fahazavany zao tontolo zao. Fahamarena farany tsy azo iodivirana de ny hoe nandisy fanantenana an' Jesosy lay aviavy Betania. Io moa dia fitenitsika mandrakariva hoe aviavy Betania, raviny fotsiny tahaka ny aviavy Betania. Rehefa mieritreritra an'io ary avaka nandinika lalina hoe nona Jesosy ary de nanantena izy ahita voany. Zao manko voalaza hoe ary na tsinjo aviavy anankiray manraviny ny lavidavitra izy, de nankeo fa toa hahita voany eo aminy.
kanjo no ny tonga teo aminy izy de tsy nahita na inona afa-tsy ravina ihany. Nananteny izy, hay no na iry misy aviavy io, de lasa izy nakeny kanjo no ny tonga teo izy tsy nahita fa tsy ravina. De nandinika boky aho ry havana hoe fa ahoana moa ny aviavy zany aviavy zany, de hoy le filazan'le boky anankiray mbany vakiako hoe ny aviavy tany Jerosalema tany Palestina tamin'izany fotoana zany de misy fotoana famokarany, kanefa na tsy amin'ny fotoana famokarany azy de misy ihany aviavy miaraka amin'ny raviny, na de tsy betsaka ireo, misy ihany voana aviavy miaraka mandrobona amin'ny raviny. Zany hoe matony tompo zany nanantena hoe ahita aviavy tao de satria rehefa mandravina be tahaka an'io le aviavy de tokony hisy voany ihany ao, na de mbola tsy le fotoanan'ny fahavokarana be aza. Disy fanantenana Jesosy tompo. Nanjary naninona izy? Nanjary mahagaga fa tsy mba imbetsaka Jesosy ny manozona. Teto izy de nanozona lay aviavy. Aza misy mahita voany aminao intsony mandrakizay. Mandisy fanantenana an Jesosy hoe manao ahoana ny fiainana kristianina eto amiko aloha amiko. Raviny ve, fomba ivelany fotsiny ve, fiatsaram-bela tsy fotsiny ve. Ary am'izao fotoana zao ry havana, misy betsaka aty an-drenivohitra, ny fiangonana efa miditra indroa, intelo, inefatra aza ny sasany, mandravina be. Fa misy voany ve, voa miendrika ny fibebahana. Izany manko ny tian'ny tompo, mamoaza voa miendrika ny fibebahana. Ny atahorana diny hoe raviny fotsiny ka manjary voaozona. Voaozona hoe mampangovotra ry havana. Ny voalazany Mateo 5:20, ny 9:140, mampangovotra. De ilaza am'izay eo amin'ny ankaviny kosa izy hoe miala amiko ianareo zay voaozona ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. De ho aviavy ny Betania ve ny kristianisme eto Madagasikara? De ho aviavy ny Betania ve ny kristianina eto Madagasikara sy ny fiangonana eto Madagasikara? Tsia tompoko, tsia. Tsy ho aviavy ny Betania isika ary kristianina andeha mo vomendrika ny fibebahana isika amin'ny fahamarinana miaraka amin'ny Jesosy tompo. Satria sampam-boaloboka eo amin'ny tompo sika. Tsy aviavy ny Betania isika fa sampam-boaloboka eo amin'ny tompo, hamovo atsara mendrika ny fibebahana isika. Ka tsy sanatria hoe ho voaozona ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay. Zany ny faniritsika. Ary eto de te hiantso koa, satria aorinan'io hoe voaozona mandrakizay io ry havana, de misy hoe satria ny vahiny aho fa tsy napetranoa nareo. Ny vahiny aho fa tsy napetranoa nareo. Nanaitra mafy io teny io, satria teny eo ambany ihany zany teny zany hoe ny 9:7, ny vahiny aho fa tsy mba nampiandranoa nareo. Ny vahiny hoe eny tompoko, izao tenin'Andriamanitra tonga amin'ny tokantrano tsirairay avy, na tonga amintsika tsirairay avy izao de tsy afa-kory fa feon'ilay miteny hoe efa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona. Mandondona ivahiny ao aminao aho, hitoetra ao aminao aho. Manao ahoana re raha hoe tonga ny tanànanao hono ny président de la république, ianao ao an-trano ao de mandondona ao ambaravarana ny président. Izy zao ny filoham-pirenena tompoko ny tonga eto, ikoropaka ianao, mandroso tompoko. Na ilaza ianao tsy mendrika idiranao aho, monsieur le président. Marina fa mety ilaza ianao tsy mendrika idiranao aho, fanetrentenanao zany. Fa Jesosy tompo mitsangana eo ambaravarana ka mandondona izy. Na inona toerana misy anao, te hiara-miaina aminao aho Jesosy tompo. Enganika tsy andà zany ianao, mba tsy ho ny aviavy ny Betania ny fiangonantsika maha-kristianina anao, mba tsy ho aviavy ny Betania tompoko, fa amovoa tsara mendrika ny fibebahana de ho voninahitra Andriamanitra ary de hankalazana ny tompo ny fiainam-pirenena ny malagasy, satria mamoa voa tsara ny kristianina any Madagasikara, manasitrana ny taniny ny tompo. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ivavaka isika. Olotranao Andriamanitra ny dera sy ny lahazary ny voninahitra amin'ny fampianarana zay ny menao anay androany, mampirisika anay akatony tenin'ny Jesosy tomponay.
fa raha makatoy ny teny zahay ilamina ny fiainanay mpanjaka ny fiadanana ny maniraka. Ampio zay mba hay mideranao tompo, ary indrindra tsy ho kristianina tahaka ny aviavy ny Betania ny kristianina eto Madagasikara, fa kristianina mamovo tsara ho voninahitran'Andriamanitra, miaina amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana araka ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy tomponay io no anaovanay izany vavaka izany. Amen.